Antsoavo. Fantatritsika tsara fa ny mpitsabo zany dia olona natao amelona olona. Eto dia nao Antsoavo ho an'ny ministry ny Gendarmerie-pirenena. Mino fa tsaronao tsara Andriamatoa ministra, tsaronareo mivady. Nisy fotoana tao anatin'ny sarotra ianareo ny angavy mba andray tanana ny fitsaboana anao satria andray fibakiona ianao tamin'izay fotoana izay. Niezaka nanao izay kely mahay koa hanavotana anao tamin'izany fotoana satria tsy natoky olona hafa ianareo mivady. Tao anatin'ny 12 ora dia tafatsangana soamatsara ianao ary afaka nanatanteraka ny fandraisana ny fibakiona tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny dia anjarako indray no mba miangavy aminao mangataka fanampiana. Eo amin'ny toerana izay misy anao dia afaka andresy lahatra tsara andreo ambaratonga rehetra ianao. Ka noho izany tompoko, efa be loatra ny ainana fohy, maro ny raha latsaka ary betsaka ny malagasy very fananana. Miangavy ianao ankehitriny mangataka fanampiana, ataovy izay rehetra azo atao hanavotana ny firenena fa latsaka hakanterena lalina i Madagasikara. Faharoa ho an'ireo namana sy fianakaviana, rahalahy, jeneraly, kolonely ao anatin'ny Gendarmerie izay mitana fibakiona ihany koa amin'izao fotoana izao. Raha tsaronareo misy fotoana niaraka isika tamin'izany fotoana izany, rehefa niresaka isika dia nifanao karazana velorano fa mba hitsinjo any Madagasikara fa latsaka lalina ny firenena. Taona maromaro vitsivitsy lasa izay. Mino fa tsaronareo zany. Ankehitriny tonga ny fotoana miantso anareo ary anisan'ny manana fahefana ianareo ary mitana toerana. Aoka hitodio izay velorano nataontsika izay fa mampalahelo ny firenena. Misaotra anareo.